Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry. Ho tonga eo anoloanao aneny fivavako manongilana sofina amin'ny antsoko ry Tompo. Salamo fa 7:20. Isoragna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity radio Faniry mamitsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diosezi. Toloranay fiarabagna manokana antsika jiaby tratran'izao alahady faharoa amin'ny 30 mandavataona izao amin'ny taona A. Koa toloran'ny eglizy loha hevitra isika amin'izao alahady izao dia ny hoe ity tany ity fandalovam-bahiny. Inona moa ny teny eglizy ambara amin'izegny? Koa andeha horenesitsika ary revaky teny masina rosin'ny eglizy amintsika izay arahana toriteny sy fifampianarana avy amin'ny Monseigneur Archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky fahendrena, izay nalaigna ao amin'ny toko fahenina. Ny fahendrena dia mamirapiratra, tsy mety matroka tsarana, mora mahita azy ny ologno raha tia azy izy, ary mora mahazo azy raha mitady. Mitsena an'izay mitady azy izy, ary miseho aminy voalohany. Izay mifoa maraina koa hitady azy dia tsy manano sarotra fa mahita azy mipetraka eo ambaravarany, satria ny mihevitra azy dia efa fahamalinana lavorary, ary ny miaritory no ny aminy dia ho afaka hiay vetivety, mandeha mivezivezy atsy amin'ny ary izy mitady an'izay mendrika azy, miseho amin'ny reny nandalan'izy ireo izy ampihavanana, ary manampy azy amin'ny hevitra kasainy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo isorana ny Andriamanitra. Ama
Taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Tesalonika. Ry kristiana havana, tsy tianainy tsy hahafantaranareo ny an'izay efa nodimandry, sao dia malahelo toy ny sasany tsy manam-panantenana koa ianareo. Fa araky ny inoantsika an Jesosy ho efa maty sy nitsangako velona no hitondran'Andriamanitra izay nodimandry hiaraka aminy koa amin'ny alalan'i Jesosy. Ka izao no lazainay aminareo araka ny tenin'ny Tompo. Isika zay velona sy tavela ho amin'ny fiavian'ny Tompo, dia tsy mba ialoha izay efa nodimandry akory, fa hisy baiko homena sy feon'arkanjely ary feon'ny trompetran'Andriamanitra. De hidina avy an-danitra ny tenan'izy Tompo, ka izay maty teo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Raha efa izany, hakarina hiaraka amin'izy ireo eny amin'ny rahona koa isika velona sisa tavela, hitsenan'ny Tompo eny amin'ny abakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakizay isika. Koa izany teny izany ary no aoka hifanalanareo alahelo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tsika mianakavany ny Tompo tanteraka tokoa izany evanjely masina soratany Masinday Matio ao amin'ny toko 5:20 ka hatramin'ny 3:10. Tamin'izany andro zany i Jesosy nanao ty fagnoharana ty tamin'ny mpianany nanao hoe: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny Virjiny 10 izay naka ny fanalany, ka lasa nitsena ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ny 5 tamin'izy ireo dia adala, fa ny 5 kosa hendry. Ny 5 adala nitondra fanala, fa tsy nitondra solika, fa ny hendry kosa nitondra fanala solika tamin'ny fitoeran-tsolika. Ary noho ny fahahelan'ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Fa noho ny nisasaka ny alina dia nisy niantso mafy hoe ity tamin'ny mpampakatra mandehana amin'ny tsena azy ianareo. Tamin'izay dia niarina ireo virjiny rehetra ireo ka nanamboatra ny jirony, ary hoy nadala tamin'ny endry. Mba homeo kely amin'ny solokareo izahay fa efa ho faty ny jironay. Hoy navaly ny endry azy: ndao tsy ampy ho anay sy anareo, fa leo mankany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Raha mbola nandeha nividy izy dia tonga ny mpampakatra, ka zay efa niomagna no niara-niditra taminy tao amin'ny mpampakatra, tao amin'ny fampakaram-bady, dia no idena ny varavarana. No niafaka kelikely dia tonga kosa ireto virjiny sasany ka nanao hoe: tompoko voay izahay. Fa hoy navaly azy: lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy fantatra akory ianareo, koa miambena ianareo, fa tsy fantatra na ny andro na ny ora zay aviany Tompo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Ry kristiana ava malala, raha tamin'ny alahady lasa teo sika ny banjina manokana an'ireo avasika tafita dia ireo olo masina, izay masina izy ireo satria nandritra ny fiainany teto tany dia niombona tamin'Andriamanitra izy, ary rehefa natafitany paka izy dia miombona amin'ny famindrapon'Andriamanitra ka ao amin'ny asambarana mandrakizay. Ka zay no nasain'ny fiangonana ny eglizy ho alalintsika tamin'ny alahady lasa teo, ary ny ampison'iny aza tamin'ny 2 Novambra dia ireo avasika zay nilolalana atsika no nasain'ny eglizy ny banjinina manokana anambarana fa ity tany ity dia fandalovam-bahiny, ka izay indrindra
no tiany eglizy antitraterina amin'izao alahady 2 mandavataona izao, fa indrindra moa efa mamaraparana ny taona liturgika isika, ka asainy ao anatin'izany fandalinana amin'ny hoavy ary ny ahezasika ary miomana bebe koa amin'izay hoavy zay, satria ity fiainana ity dia fandalovam-bahiny tokoa sy ity tany ty tokoa ny fiavarantsika, na dia alevina ambanin'ny tany azy sika fa manambara fa miomana isika amin'ny tena fiainana ary fantatsika fa amahavoary antsika dia tsy maintsy voafetra isika. Efa naverimberisika zay tamin'ny alahady lasa teo, Andriamanitra irery tokoa amin'ny maha-izy pahary no tsy misy fiafarana, ka noho izany de misy farany isika olombelona. Izany rehetra izany no toy ny eglizy ary ho sapatsika amin'izao alahady 24 mandavataona izao, ampianarintsika amin'ny alalan'ireo vakiteny andalina tsaratsara koa ary fikitra amin'izay tena fahendrena marina, dia sy iza moa ny tena fahendrena fa i Kristy lalana fahamarinana ary fiainana, ka izay manana azy no olon'ny finoana marina, ary izay manana azy no olon'ny fanantenana marina, ary izay manana azy no olon'ny fitiavana marina. Tiany fikitra amin'izay tena fahendrena marina izay ary sika, ka izay indrindra ny tena fahendrena manko dia ny fahaizasika mizery ny hoavy, fahendrena tena mifanohitra amin'ny lojikan'izao tontolo zao zany. Efa naverimberisika matetika ihany koa io, satria izao tontolo zao ny azy dia ny mizery ny anio, ary arakaraky io anio io ny any ty no andrefetan'ny fiainany, ka raha ataony zany zay anapotika an'izay manelingelina an'izay, ka afany mandrafitra tsara an'izay ny any zay. Zay tokoa no oko sara ho fantatra asika miankina amin'ny fieveranao ny hoavy no andaminanao ny any. Raha ohatra ka mitoky ianao fa tsy misy zay hoavy zay, de tsy magaga raha manararaotra au maximum ny zao andro zao ianao, tsy mahagaga raha ny rendrarendra sy ny fafinaretana no zary filamatra hoentinao andrafetana ny fiainana mba ahafanao mahazo afinaretana au maximum isika. Fa raha ianao kosa mahasapa fa misy ny hoavy, ary indrindra io hoavy io no tena fiainana, de tsy mahagaga raha manomana ny hoavy ianao. Ka izay no mahatonga atsika mivolagna ary ain'ireo mpianatra tsara fa ny any no hoavy fa tsy maray, ain'ny tanora tsara, satria no azavaina sy naverimberina amin'ny matetika izay. Hafa tena hafa isika kristianina noho izany raha miresaka anio zany rehetra zany, satria ny fahendresika sy fahendrena avy amin'ny firehikevitra na filozofia, fa avy amin'ny Kristy zay omaly anio ary no avy sy miova i Kristy, ary i Kristy nandresy ny rasy, ary i Kristy tena olona velona fa sy firehikevitra ho isika, sy filozofia sy doktrina ampianarina, ka izay no mahatonga atsika olon'ny finoana, olon'ny fitiavana, olon'ny fanantenana. No ny herin'ny fanahy masina de afaka miavao atranytsika, na de eo aza ny sedra maro isan-karazany, na de eo aza fitapitaka ataon'izao tontolo zao, na de eo aza ity korontana virus ity, de araky ny afatra napetraka amintsika, le afatra fahoity, de afaka manao depart vaovao sika, afaka mahita fiaingana vaovao, vokatry ny mahaolon'ny fanantenana atsika izay, ary vokatry ny fitiavana,
vokatry ny maholo ny finoana asika. Io no mahatonga asika matetika mamerimberina araky ny lazaisika deo ny anino avy fa tsy maray. Raha iaisika tokoa ny mametraka izao andro iainasika izao ao am Jesosy, ka izy no nivo ny fiainatsika ary izy eo anivo ny fiainatsika, zany hoe amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no andrafetasika ny fiainatsika araky ny afatra pastoraly fahita. De zay ataosika amin'ny andro iainasika no sy maintsy anomanasika no avy, ary zay ny fahendrena tiany eglizy ho sapatsika amin'ny raha milaza izy hoe ity tany ty fandalovana ka oka andrafetasika an'izay ho avy zay. Raha mieritreritra no avy tokoa isika ka tisika ho feno afaliana, ho feno asambarana, ho feno fiadanana izany ho avy sika zany, dia ny any ty sika androany sika no sy maintsy mamolavola ny hoe ny izay ho avy zay. Raha atao amin'ny teny hafa, iny marina ny fiadanana ho ay, inona ny fahasambarana ho ay, inona ny lamina mandrak'izay ho ay, ka amin'ny alalan'izay no andrafetasika ny fiainatsika. Ka raha lazaina zany zay rehetra zay ny tena fahendrena de ny fahaizasika mandinika io fanontaniana napetraka teo io, sy hoe mandinika fosiny fa miainga avy amin'io no andrafetasika de nyzao no avy, arakaraky ny fahaizasika mandrafitra izany ho avy zany, de ny ankehitriny no ahafahasika miditra sy miaina ary mivelona de nyzao na de sy lavorary azy ny fiadanana sy ny asambarana ary ny afaliana tiana andrasana. Ry kristianina hava, ny fotom-pampianarana tiany eglizy atolotra ansika ary am'izao lahady fa 34 amby mandavataona izao dia tafiditra sara amin'ny afatra pastoraly fahita, ka idirasika amin'ny hoe départ vaovao, fiaingana vaovao irisika tateraina, ahafahasika miatrika ny korontana virusy zay azo lazaina fa bola miodiody amitsika zao. Ka raha tanteraka tokoa io afatry ny am'izao lahady fa 34 amby ka tonga de ho tonga oeove missionnaire vita batemy iraina ho tabernakla velona manorina eto ya tranoben'Andriamanitra, ahitasika fivelarana ny maholona sy ny maholona manontolo tokoa isika. Tanteraka izany raha feno any Kristy ny fiainasika, raha feno any Kristy isika sikiraikiraiky, izany hoe mahay mameno ireo sazoasaota araky ny ezaka sy mainsy ataosika. Io no lalana entsika manomana ny fiombonana tanteraka amin'ny Kristy, ary io famenona ny sazoasaota io no anomanasika ny fiainako avy, zany hoe sady mahazo ny soa eto atanisika na dia maro aza ny sedra, nefa araky ny lazaisika ny fidy an'ny Kristy sika, mety maro koa ny fanenjena, efa afatry ny Kristy io no azahosika koa ny fiainana ho avy. Efa tsy atarisika amin'ny fivelomana ny maha-kristianina sika zany ny fiainako avy miaraka amin'ny Kristy, ary zay no afatra farany papa amin'ny ensiklika farany Fratelli Tutti, zany hoe efa penaday tokoa isika olo raika ao aminy, ary zay ny nankalaza isika tamin'ny alahady lasa teo, raha nankalaza ny olo masina isika, masina dia izay miomona amin'Andriamanitra, zany hoe ao anatiny fianakaviamben'Andriamanitra. Ka mahita sika ihany koa ny manodidina sika, zany hoe mivelona ny maha EOV missionnaire sikisika, ary indrindra mizara mitondra ny tabernakla velona amin'ireo manodidina sika, dia masapa ireo manodidina sika fa tena Kristy mpiarabelona aminy tokoa isika, ka tonga azy ireo ihany koa isafidy any Kristy
ho lalakombana ka tongavany amin'izay fiainako avy izay satria i Kristy tokoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izany rafitinina ireo ny ambaran'ny vakiteniny ihany ka ny fototra an'izay dia ny aezasika misafidy ny fahendrena. Raha iverenasika ary ireo vakiteny ireo dia amin'ny vakiteny voalohany ambaran'ny boky ny fahendrena indrindra fa ny fahendrena dia mamirapiratra sy mety matroka mora mahita azy ny olona raha tia azy ary mora mahazo azy raha mitady. Raha atao amin'ny teny hafa izay dia ny fahendrena no manatona antsika fa ary isiza io manatona antsika io fa Kristy ka anjara sika no mandray ny Kristy ka izay mitrotra amin'ny Kristy io sika izay miona amin'ny Kristy izay mifanozo amin'ny Kristy dia miova ho sara ary afaka mampiova ny sara ho isika ka izay ny tena fahendrena ka anjara sika no mandray azy. Raha mitady ny Kristy tokoa isika izy nataotsika fahendrena dia hiditra amin'ny tena fiadanana marina. I Jesosy kosa ao amin'ny evanjely raha nanao ny fanoharana mikasika ny Virginie endry sy ny Virginie adala izay fantatra sika sara io fanoharana io dia mananatra sika tokoa mba ametraka ny hoe ny any no avy fa sy maray, zany hoe aoka ny tsirairay ahay kolokolo sy karakara ny fiainany ary ny tranobe iombonana. Ka izany no mahatonga sika mamerina matetika hoe izao vanim-potoana iaina sika izao miatrika nyty korotana virus ty dia mitaky fiovampenitra mahery vaika amin'ny fiainantsika, changement radical ho isika ka mila anao nouveau départ sika raha zany lasa Virginie adala. Inona moa nahatonga an'ireo hoe Virginie adala? Satria nanjehy ny andro lava reo varim-bariana ka sy mahafantatra fa ity tany ity dia fandalovana ka faly amin'ny rendrarendra maro isan-karazany, faly mandrava, faly manapotika ny zao sy zao noho ny fitiavatena le nilazaisika hoe ny filozofia ny zao tontolo izao. Ka rehefa tonga ny fotoana dia azagaga isika fa efa migadra izay ny ho avy ka zay ary fenenina eo amin'ny fiaina matetika ny misy milaza hoe ohatran'izay nanao an'izao ohatran'izay kanefa tara. Io ny mahatonga ny razasika milaza hoe ny nenina sy mba aloha ananatra fa aoriana andasa ary fataro fa raha ny olona no mandasa mbola hazo ifanamboarana fa raha ny fiainana kosa ny mandasa sy azo rofina isony satria efa vita izay. Ka izay indrindra no mahatonga ny eglizy ary amin'izao alahady fa 32 amby amin'ny mandavataona izao mananatra sika mba ho Virginie endry sika, zany hoe Virginie endry sika raha génération manorina fa sy manapotika, zany hoe ovasika changement radical miova penitra mahery vaika sika amin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao, amin'ny ny voary ny fifandraisasika amin'ny zavaboary miova mba sy ho mpanapotika isony sika fa ho mpikolokoly araky ny vocation hatramin'ny voalohany. Ka raha izay koa miova koa ny tontolo mpiainasika ny fiarahamonisika araky ny afatra ny papa amin'ny encyclique vonresasika teo ka mba ho penaday tokoa isika. Io ny vocation sika hatramin'ny voalohany no arian'Andriamanitra hitovy endrika amintsika ary ny heriny dia ho fianakaviana iray ao amintsika ary io no averimberina amin'ny afatra pastoraly fahahita ka mahatonga atsika mametraka ny dinika rehetrarehetra eo anivon'ny fianakaviana
eglizy kely ka iverina amin'ny tena fototra sy ny lorano isika ka ahafahasika mametraka an'izay fahendrena zay, zany hoe mba ny talenta omen'Andriamanitra sika, lay solika fahasoavana omen'Andriamanitra sika aisika mitahiry azy, ka raha tonga ny fotoana dia afaka miatrika any fahatongavan'ny Kristy sika, satria olon'ny finoana, olon'ny fitiavana, olon'ny fanantenana ka mifampisimbana ary misimbana ny zavaboary ary mifandray amin'ny Andriamanitra, ka io no entisika andrafetasika dinyzao no avysika okary ho mpamokatra, ho mpanorona isika fa sy mpandrava, ho mpamokatra araka izay sitrak'Andriamanitra fa sy araka izao tontolo izao zay mifototra amin'ny fitiavatena, amin'ny fialonana, ny enamaso avinavina sy mizaha ny hafa ka manjary mifanapota, ka okarisika ho mpamokatra fa sy ho consommateur fotsiny, sy ho mpanjifa araky ny afatra ao amin'io afatra pastoraly fa ho itio, sy mpizaha fosiny sika fa ho tena acteur mandray atanana, ka amizay amokatra tokoa isika ary manohy ny afatra zay voalaza tamin'ny alahady lasa teo sy ny vakina moa fa ny fankalazana ny olo-masina no natao, fa raha fitinina ny afatra tamin'ny alahady lasa teo io, raha tena ho mpamokatra isika sy mpizaha fosiny fa tena acteur, dia mitaky fanetretena sy fahasorana lalina, ka ahatonga an'izay changement radical zay, vokatry ny mahaolo ny finoana, mahaolo ny fanantenana ary mahaolo ny fitiavana sika. Ary reo olo-masina nankalazansika tamin'ny alahady lasa teo no modely ho ansika amin'izany, satria tena nanana ny fahendrena reo, feny fahendrena, feny fahamasinana, satria olo-ny finoana, olo-ny fanantenana, olo-ny fitiavana, modely ho isika, fa sy hoe zay nataony ataosika, fa ny fototra ny fiainany dia i Kristy, ka aokarisika mba akatahaka azy ireo, ka amizay hiara-paly amin'ny mpapakatra, zany hoe rehefa tonga i Kristy dia mivelona ao anatin'ny fiadanana isika. Ry kristianina havana, aokarisika ahayana rarotra izao fiainana izao, sy araky ny fahendreny zao tontolo zao, fa araky ny evanjely torian'ny, araky ny fahendrena torian'ny evanjely, ka lay afatry ny masin'ny Maria no azo amtinana ny afatry ny evanjely, ny fahendren'ny evanjely. De sinona zay dia ny teniny tamin'ny mpianatra taokana, atovy zay rehetra lazainy aminareo, ary io ihany koa no mbola nylazainy Andriamanitra raha niova tare i Jesoa tany tendrombohitra. De zinona izay fa anao ny sitrak'Andriamanitra, ka ny famenosika ny sazoa saota dia manamara an'izay, ary ho feny fahendrena tokoa isika, ary sy varimbarina amin'ny zavatra mandalo toy ireo Virginie adala, fa kosa vonina ikarakara sy kolokolo ny fiainako avy. Ary izay no afarany Masindaha-Paoly amin'ny vaky teny faharoa amin'ny taratasiny ao ny Tesalosianina, ka ny mananatra izy, mananatra sika komba sy varimbarina, ho indrindra izy ry kristianina havana, sy tianainy sy afantaranareo ny amin'izay efa nodimandry, so de malahelo toy ny sasany sy manam-panantenana koa ianareo, fa araky ny inosika ny Jesoa ho efa maty sy ny sagnako velona, no hitondran'Andriamanitra n'izay nodimandry hiaraka aminy koa amin'ny alalan'i Jesoa. Voafity ny Masindaha-Paoly ny averimberisika amin'ny hoe maholo ny finoana, olo ny finoana isika satria mino an' Jesoa zay efa maty sy ny sagnako velona, olo ny fanantenana isika, oka ozy izy sy alahelo anareo, fa
efa ny santatra an'izay ireo avatsika ireo ary olony fitiavana isika ka efa fampisimina sy ikarakara ny zavaboary raha dian'izao tokoa ary sika kristianina havana no mivelona ny finoansika dia efa manomana ny hoavy sika satria mametraka an'izay fiainatsika zay ao am' Jesoa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy tokoa no andrafetasika ny fiainatsika araky ny androtraterisika teo ka izay indrindra ary aoka ireo sedra maro isan-karazany eo amin'ny fiainatsika oka anampy asika iroso lalindalina koa am'izay maha-kristianina sika ma-EOV missionnaire vita batemika iraina mitondra mitondra ny tabernakla vaovao mizara ny tabernakla velona azafady fa sy hoe vaovao velona ka mizara ny famindrapon'Andriamanitra ka raha izany tokoa ary ny fiainansika de siny io solika lazaina ao amin'ny evanjely io fa ny fahasoavan'Andriamanitra tovozisika amin'ny alalan'ny famenonany tsazoa enina amin'ny alalan'ny fivelomansika ireo sakramenta omeny eglizy asika ary ny fandresasika tanana ny eglizy ry Jesoa Kristy zokinay io sy misahatra tokoa ianao no mianso anay anatona anao ianao lay tena fahendrena marina tokoa satria lalana sy famarinana ary fiainana ianao ka okanezahay sy varimbarina amrendrarendran'izao tontolo zao fandrindra ny tanora ka akataka ny reny Virginia Andala reny engane no ny asany fahasoavanao na de eo azany sedra sy ny fahendrena dia anahaka ny Virginia hendry izahay ahay anomana ny hoavy amin'ny ezaka ataonay ameno ny fiainanay ny ameno solika ny fiainanay de sinona moa zay fa ny fanomezany fanay masinao ka tonga anay iombina anjara aminao ry masiny Maria reny io tantaniny dianay mba iombina tanteraka amin'ny Jesoa zanakao aoka tanteraka zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanay masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.